Siorana mandrakizay ny anaranao satria tombo sy mpanjaka ary mpamonjy mandrakizay ianao. Jesosy Kristy ho anay tsy miova omaly anio ary mandrakizay dia mpamonjy izay tsy hay atakalo satria misy atokan'Andriamanitra. Tonga ho anay, tarika anay amin'ny lalan'ny fahamarinana, manazava anay ao anatin'ny kiretry ny aizina izay misy anay. Efa fahazavana lehibe izay aposaka ao tokoa zany, dia Andriamanitra tonga eo amin'ny olony ary mitoetra eto ampovoanay. Matateraka araka ny teninao hoe na aiza na aiza ny miangonan'ny rona telo amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Fahanao amin'ny teninao tokoa zay satria verina sy mahery ny teninao. No alevona zao rehetra izao, ny teninao tsy mba levona ary zay nandray ny teninao, mino ny teninao dia ho verina tahaka anao. Ho voninahitra ao zay efa renay teto ry Jesosy io dia ny tenin'Andriamanitra mahavelona ary mbola ho voninahitra koa zay rehetra ataonay, indrindra mbola andrenesanay iteny fampianarana fampiorenana. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hatramin'izao mandrakizay. Amen. Horaisitsika ny tenin'Andriamanitra. Ny filazantsara araka ny Mateo ao amin'ny toko 4:20 ka horaisitsika amin'izany ny andinin'ny 4 ka hatramin'ny 4:20. Ivaky toy izao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary Jesosy namarika anao taminy hoe mitandrema fandrohisy hamitaka anareo, fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe izako no Kristy, ka maro no voafitangy. Ary andre ady sy filazana ady hianareo, koa mitandrema aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga izany nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa hisy firenena hitsangana hamely firenena, ary hisy fanjakana hitsangana hamely fanjakana, ary hisy mosary sy horohorotany amin'ny tany samy hafa. Fa izany rehetra izany no fiandohan'ny fahoriana. Ary dia hatolony ho amin'ny fahoriana ianareo ka ho vonony, ary ho alany firenena rehetra ianareo no hon'ny anarako. Ary amin'izany androzany dia ho tafitohina ny maro, ary fampiampanga sy fankahala izy. Ary sy mpaminany sandoka maro hitsangana ka mitaka ny maro. Ary nohona be ny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavan'ny maro. Fa izay maharitra hatramin'ny farany no ho vonjena. Ary ho torina amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany. Amen. Retana amin'ny fanjakam-pahasoavan'Andriamanitra. Izany dia amin'ny alalan'ny finoana. Dia hoe ny tenin' Jesosy hoe zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Manahoana ny fandraisanao io teny io, na ny fotonana io teny io, ary fanahtsahana amin'io na mifandraika amin'io, ny filazan-doza zay lazain'i Jesosy dia ampino amin'ny andiny fahavalo hoe zany rehetra zany no fiandohan'ny fahoriana ho izy. Ka rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra hoe zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena, toy ny sasany hoe trotraka izy ity, zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ka ny io aza efa atika roviny izy ity ny farany. Ka izao aza jerena amin'izay lafiny tsy finoana izay, ny tsy finoana mantsy dia hoe tsy fahazona izay tena hevitr'Andriamanitra. Hevitr'Andriamanitra araky ny teny diso fantatritsika loatra tsy mihatonga loza fa fiadanana. Ka inona no dikan'izany? Raha nandray famonjena ianao tamin'ity andro ity amin'ny alalan'ny finoana dia ny ahatonga fahasoavana ho anao zany. Ary raha tsapanao ny atsara zany hoe fahasoavan'Andriamanitra zay nomenanao mamaim-poana ny finoana izany. Raha hitanao fa tsara ary tsara indrindra ny fahasoavan'Andriamanitra zany amonjenanao, mety mohery amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ary mahareta amin'ny finoana satria amin'ny finoana no mandraisana ny fahasoavan'Andriamanitra. Dikan'izany dia izao, raha omaly ianao nandray fahasoavan'Andriamanitra ho famonjena, amin'ity andro dia koa ianao dia mifalifa mbola afaka mandray ny fahasoavan'Andriamanitra ho famonjena. Ary ny amin'ny ampizy koa sy ny hoavy rehetra, eno amin'ny mandrakizay, mbola hanomeanao ny fahasoavana ve izy? Eny Tompo. Mifahara arak'izay amin'ny fanjakan'ny fahasoavan'Andriamanitra satria tian'Andriamanitra isika hitoetra amin'izany. Handova ny fanjakam-pahasoavana mandrakizay dia tsy ina fa io le hoe fiainana mandrakizay manan'Andriamanitra nomeno antsika amin'ny alalan'i Jesosy zany. Ka tsy mba zavatra mandalo ny fanomezan'Andriamanitra dia hoe fahasoavana, ka tiany hitoetra ary hanapaka atao amintsika
ho tonga hoe fahasoavana manjaka sy manapaka ny fiainantsika. Io ny fanjakan'Andriamanitra. Raha zay ny hoe fanjakam-pahasoavana dia fanjakana tsy azo ampiororona, tsy azo vaovana, tsy azo viraviraina, tsy misy mahasaka anazy. Fa fanjakan'Andriamanitra mahery io, tsy mandalo zany. Dia tahaka an'i Jesosy ny teny hoe fiadanana ho izy no avelako ho anareo. Ny fiadanako omeko anareo. Fiadanan'Andriamanitra zany. Tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao ny fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ifonareo. Alahelo mantsy dia ny hoe ndry lasa sady. Na hoe matahotra be mbola hiverona ve? Fiadanana amin'ny toety io. Rehefa zay matoky tsara. Ary matoky hatramin'ny parany. Fa ny amin'izao tontolo zao tsy azo mantoka io. Mety mamitaka io, sarotsariny ihany io, sarotritokisany io, mandalo ny serany io, ary vidiana lafo. Zay ny amin'izao tontolo zao. Manana fahafinaretana kely ery ianao dia mandovola andoavam-bola daholo. Rehefa tsy manam-bola ianao zany dia orso mahantra. Ny an'Andriamanitra kosa azo mantoka izy, tsy mamitaka izy, ary mitoetra maharitra izy sady omeny maimaimpona. Dia endriky ny fitiavany antsika zany, endriky ny herony zany, ary fanehoan'ny fahamarinany m'Andriamanitra azy indrindra izany hoe tia maneho ivonina hidian'ny fitiavany amin'ny toeriny amintsika mahatonga fahasoavana amintsika. Ity fahasoavan'Andriamanitra ity na ny fanjakam-pahasoavana tsy tonga ho azy kosa anefa io, fa amin'ny finoana ho isika no andraisana azy. Ary amin'ny faharetana amin'ny finoana koa no hiaretantsika na haretantsika ao aminy. Dia fantanina avy hatrany hoe aona hoe mila faharetana, nga mivaova ny tompo, nga mamotsitra ny fitiavan'Andriamanitra, vadipatika ve izy? Tsia. Fa manana andraikitra isika amin'ny maha-olombelona tompo safidy antsika ny ino ary hiazona ny finoana. Antony ray zay. Faharoa, misy trony mamiravira ny finoantsika, fantatritsika loatra zany. Da le mpanohitra ny finoana na mpanimba ny finoana dia ny devolo zany. Dia atao zay anakanana antsika tsy ino. Dia le mena tsy inona dia mpino zao azy. Dia voasakana miaraka amin'izay ny fahasoavan'Andriamanitra tsy ho azotsika. Dia viraviraintsika tsy ahatoetra ao amin'ny firaisana velona amin'Andriamanitra, tsy ahatoetra amin'ity fanjakam-pahasoavan'Andriamanitra ity, ary tsy handova izany. Teo ihany teo aloha nefa indro fa niala satria tsy nahafahatra. Eo raha teo koa araka ny tenin'Andriamanitra voarentsika. Ny fizahana toetra zay ataon'Andriamanitra amin'ny fontsika. Raha maharitra ary mahafahatra amin'ny finoana tokoa tsika. Zany hoe raha tena mino n'Andriamanitra sy tia azy marina tokoa isika. Io fantaniny Jesosy ho an'i Petera dia Simona zanaky Jaona, ho tiavainao impiry monina no ametrahany fantanina. Intelo ilentika lalina tokoa fa Andriamanitra tiantsika ary tiany isika ho tia azy tahaka itiavany antsika. Zay tsika zany. Fa marina amin'io dia hoe tiany isika hanana ny fitiavany ho ato amintsika mba azotsika ho tia azy ary ho tia tahaka azy koa. Arak'izany ny tenin'Andriamanitra amin'ity andro ity dia telo fampitandremana nefa koa fampahirezana antsika. Zay no meny Jesosy. Mba hifaharatsika amin'ity hoe fahasoavan'Andriamanitra efa nomenantsika fely be dia be ary tsy mitsahatra ka aretatsika ny amin'izany. Fa Andriamanitra sanatria tsy hanome an'izany hoe tsy fohifohy. Ame tsy hanome zany. Fa rehefa eny dia hatramin'ny voalohany, hatramin'ny farany. Arak'izay kosa dia amin'ny finoana no andraisantsika amin'ny fahasoavany, ary amin'ny faharetana amin'ny finoana no hiazona antsika ny fahasoavan'Andriamanitra io dia ny andro antsika ny fanjakam-pahasoavany mandrakizay. Arak'izay fenitra sy baiko omeny tompo antsika amin'ny teniny dia hoe tonoera amin'ny fahasoavan'Andriamanitra riavako. Avelao Jesosy ilay tompon'ny fahasoavana anjaka amintsika ka ampitoetra ny fahasoavany amintsika. Mazava zany. Ho amin'izany dia hoy Jesosy eto, zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Toky lehibe omeny zany. Inona tokoa arak'izany no lazay zao ten'Andriamanitra zao. Laza fa izany teny zany fa misy ny tsy maritra amin'ny finoana. Dia hanao toy ny afo milolo izy. Mafana foa amin'ny voalohany atao hoe dona pretra kanefa tsy mateza fa mora maty. Misy ve miala amin'ny finoana? Eny sa tsy? Ndrisy fa misy. Dia misy ohatra rainaroa tondrotsika vetivety misoratra masina. Rehefa nanambarany maizy azy Jesosy mofo velona midina avy any an-danitra, mamefo fiainana izy ho an'izay rehetra mino azy. Ka izay mihinana nofoko izy sy misotro ndrako, manana fiainana mandrakizay za hanangana azy amin'ny andro farany. Mazava sy azo antoka zany tenin'Andriamanitra zany. Ary lazainy hoe ny nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro.
na faly ny rehetra ve zay tafitoina ny fariseo manao azy mizy satria fantany tsara fa lay mesi mamesi an Jesosy zanak'ondron'Andriamanitra tonga anahitra ny fahotana zao tontolo zao zay manambarany tenany eto de tafitoin'ireo ary dia voalaza azy fa maro tamin'ny mpianatry Jesosy io no nandrety teny ty nanao hoe sarotra zany teny zany monomolona zareo izany mahay indrany tsy azo ekena nge zany hatramin'izany ho izy ohatsy no mitoko fahelina io andeha fenambenimpolo dia maro tamin'ny mpianatry Jesosy no niemotra ka tsy niara nandeha taminy intsony miala niemotra izy na dia fantany na nahitany izy an Jesosy zay lay fahasoavana tsy manam-paharoa miaraka amin'izay tsarotsika koa rehefa nitoro ny fahazany tsara Paoly tsy rerynge izy fa nisy ro niaraka taminy nefa zao na dia zanaka ara-panasy mpiara-miasa akaiky taminy asa dia nandao azy aonao izy tamin'ny Timoty fantatrao izy fefanafo azy rehetra any Asia isan'ireny Figelo sy Hermogène de Demasy kosa izy nandao azy satria tia zao fiainana zao izy ka lasa nakany any Tesalonika zay verany am'izao tontolo zao ireo zay niaraka tamin'ny Paoly de olona tena nafanafoariny voadyvoady misy fanaraka ny tompo izy ary tsy fandao amin'ny Paoly no vinanao veny satria ray aman-dreniny Paoly zao nefa rehefa tonga tsy fataterahan'ny olona tokoa anga navarina izy na tianompo zavatra fa dia ilaozana ny fototra tapaka ny fandraisana amin'ny ray aman-dreny very ny teny fitsasana satria ajaho ny rainao sy ny reninao fa ao le misy teny fitsasana no hoe maro andro ianao ary rotahina amin'ny tany izay misy ianao tsy misy fototra de tahaka andray zanaka dala vakitsika ny liko fa 5:20 rehefa any trano zao izy zao napôstôly ko ny am'ireo niala na mpivaditra avy tamintsika ireo niala ireo izy zany mahatonga ny hafatra Andriamanitra ary baiky mihitsy entitra amintsika zanak'Andriamanitra hoe ny oloko marina na hoe zay ahy marina de ho velon'ny finoana izy fa raha miamotra izy ho izy na tsitraky ny fanahy raha ny tena amin'ny Ambakôka toko faharoa de rehefa telo sy faefatra de niraisina anterina ty amin'ny Hebreo fa 10:7 de ampiny hoe fa isika tsy mba naman'izay miamotra ho amin'ny fahaveraisana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy zany hoe naman'izay mandroso isika fa zay tsy mandroso dia efa miamotra ahoana zany zay tsy mandroso de efa miamotra satria misy mihoatra azy izay mihoatra azy aminga anazy devoly rehefa miamotra amin'ny finoana ianao de mamelalana ianao amin'ny tany devoly ianao amin'ny ganany ianao anampotrany ianao velo ny finoana inona ny dika amin'izay velona ny tenin'Andriamanitra manana firaisana velona amin'i Jesosy matoky an' Jesosy miankina amin'i Jesosy de mankantony tenin'Andriamanitra ary tia ny tenin'Andriamanitra tia manao ny sitrapon'Andriamanitra tia manompo n'Andriamanitra tia an'Andriamanitra kank'izay kosa misy ny hoe miamotra na miamotra amin'ny finoana ny andikan'izany de hoe miamangatsika de razoina ny Apokalipsy 3 de hoe miala amin'ny fitiavana voalohany izy tsy mahatandrina intsony ny tenin'Andriamanitra izy ary ny fototra de zao hoe tafasaraka amin'Andriamanitra izy miala amin'Andriamanitra izy ny zava-doza miaraka amin'izay de zao mifindra miraiki-po amin'ny Andriamanitra hafa izy zay le hoe manito fatorana ina dikan'izany tapahan'ny fatoran'ny fanekena amin'Andriamanitra zany hoe mivadika ny fanekena amin'Andriamanitra izy ka tsy zakan'Andriamanitra ty fivadiany ty de tahaka ny fadibadian'ny Israely mbetika tao makatò mbetika tao misitaka tena maditra de zany nananaran'Andriamanitra mafy ny Israely fa tsy zaka ny fadibadiana fa zay mivadika fa de omenana tokoa izy satria Andriamanitra dia marina raha zanak'Andriamanitra raha mpanompon'Andriamanitra hivadika amin'Andriamanitra de manambary zany eo amin'ny olona rehetra fa Andriamanitra no mivadika aminy da tsika izy hoe lasa fitenenana ratsy man'ilay tompo zay nifidy azy ka ny manahirana amin'ity miamotra amin'ny finoana ity ary maharatsy azy ahoany ny ohatra ny oanany tenin'Andriamanitra azy de toy ny amboa izy miverina amin'ny lono toy izany ny adala zay miverina amin'ny adalany ny obolona toko 5:20 de ampiny any amin'ny Petera 2:2 moratadito zany ny kisovavo izy efa nisasa de misy potaka indray zava-dozo zany ka io tsy zakan'Andriamanitra rehefa ndiovina dia mitomoera ny fahadiovana zay ko nasoavin'Andriamanitra ny vokatra zany rehefa miamotra ny olona de lasa ratsy kokoa ny teorizy ny tenin'Andriamanitra
dia tahaka an'ireo fanahy ratsy inao nataony raha nroana ny fanahy ratsy dia man'izy ho izy mandeha any amin'ny efitra rehetra any dia zay ho izy verina any amin'le nisy anay dia miverina amin'le olo izy zay asany zany tahaka ny eto amintsika na nafahany izy satria hitany fa tsy misy tompo zay mitoetra ao ka rehefa tsisy tompo dia dikan'izany hoe aranahany dia mitondra fanahy fito ratsy tropo izy ary zay hoe lasa ratsy koa ny mahazo ale olona rehefa avy eo mampalahelo hoe misy olona eto mahazo famorompo izy dia afaka izy ary hoe toerana sarotra misy azy tena katerena tokoa rena ara-pahasalamana afaka eto izy lasa izy mandeha tsy miverina eto izy mba anaraka fitaizam-panahy rehefa afaka kelikely ihany miverina izy rehefa hitanao izy fa miverina ino fa ratsy tokoa devoly dia masika amin'ny olona zay niripaka azy na nambroka azy tahaka ny hoe ianao no fanekena tamin'ny devoly roany eto izy afaka ianao ny aminy kanefa tsy ampy ny firaisanao amin'i Jesosy na atao maivana zany toy ny devoly hoe manao valifaty ary zay mahatonga azy hoe ratsy tokoa arak'izany sarotra manao sangisangy ny firaisana amin'Andriamanitra sarotra manao sangisangy toy hoe fibebahany ity raha atao amin'ny isika eto hoe mibebaka mandini tena tsara faza hoe diamy dia efa mahazatra eto amin'ity toerany ity aza manao an'izay sarotra manamaivana ny asan'ny fanahy masina ary ny asan'ny fanahy masina dia am'taona antsika tsara hoe nibebaka hiverina amin'Andriamanitra hiavana amin'Andriamanitra mba hitoerany fahasoavan'Andriamanitra tsy mora ny voalaza amin'ny teny Hebreo toko fahaenina aonao izy eo zay efa mahavozy indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanahy masina mo izy ary efa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny heriny fiainana ho avy nefa emotra izy dia tsy azo havaovina indray ho amin'ny fibebahana tahaka ny Esau zany tomanina nenina hoe lasan'ny Jakoba zany ny fizotriny satria natakariny la sakafo manimanitra da ohatra tsy misy dikany tahaka an'izay dia indro nanenina ka nanenina tongotra matana na nytomany fatratra kanefa tsy nahazo famondroam-po inona ny antony satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray ho amin'ny fijaliana ho izy ka manao azy ho famenarana mampitandrina antsika lalina ny amin'izany tenin'Andriamanitra aza manamaivana ny masina aza manao tsinitsinina ny asan'Andriamanitra zay efa natombony dia ny asa tsara ny famonjena ho fanasoavana antsika inona ary rehefa zany mambara ny tenin'Andriamanitra mahatonga nyity fiamorany ity araka ny tenin'Andriamanitra zay noraisitsika tamin'ity andro ity Mateo toko efatra amby roapolo ny andiny faefatra ka hatramin'ny efatra ambin'ny folo ny antony voalohany mahatonga ny fiamorana dia satria voafitaka ny olona aonao i Jesosy raha namaly reo mpianana izy ny olona nanontany azy mitandrema fandrao isy ametaka anareo izy fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe zany Kristy ka maro no voafitany fa izy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka ny maro inona no antony mety mahavoafitaka ny olona antony ray dia satria tsy ampy ny fahalalany ny famarinan'Andriamanitra mety ho zay ny finoanan'i Jesosy misy koa nefa akaikin'izay olona hita maromaro na fa tiany zany hoe fitahana ary io mahagaga io tiany ny fitahana dia tsarapatrapaka izy mitady vonjy amin'izay hiveriny hoe mahavonjy azy io la hoe mpanenjika mpaminany mpanenjika tsy hoe mitifitra azy tsory fa miazakazaka izy hoe vonjeo zahay dia mibosesitra izy manatony ireny ary dia mibosesitra koa ro atao hoe mpaminany sandoka na Kristy sandoka ary miaratsina fa tenyray manenjika teto fa izay ny hoe hahafitaka anareo nge ty mitady mpaminany ity mbola iaona amin'ny Belzebub nareo izy zany ny toerana tahaka izao matoa atsangana ny tobo masina dia fanavahan'Andriamanitra ny marina sy ny tsy marina ny izy sy ny tsy izy ny avy amin'ny tombo marina ary zay misandoka ny anaran'i Jesosy ka nisy tena eto hoe anao fiteny tsy fantatra izy na milaza hoe zao lazain'i Jesosy nefa hitan'ny fanahy masin'Andriamanitra zay eto amin'ity toerana ity fa tsy izy fa mpisandoka dia roahiny tanteraka izy any ivelany ho izy ny mpamitaka any ny mpangalatra any mpandoka any kristoky rehetra any ivelany fa tsy manana anjara amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay masina indrindra tokoa inona no ataondreo misandoka mova izy manohitra avy hatrany nefa zany tsaran'i Jesosy tsy ny fisandohana dia maka ny indriky ny dia mitory an'i Jesosy izy nefa araky ny voalazan'ny tompo hoe ambody mitoa mitafy ny fitafian'ny zanak'ondry izy dia miseho malemy fanahy izy dia mora fo zay ny ataony raha mitory teny izy tsy mba hoe hitanao ka hoe vatravatra aminao miangolangola tsara aminao dia iny ianao dia voerefo zany izy tena Jesosy kanefa ny ao anatiny liona mierina
tajiarapany izy zay no anatiny ary zay ny ten'Andriamanitra miambeninareo mahononateninareo dia asoasony izay mety ahafinaritra ny olona dia eo amin'ny fonony zany dia hoe izy ny tena manana an' Jesosy, izy ny tena irak'Andriamanitra, izy ny tena tenenany fanahy masina. Ahoana no itenenanao fa hoe izy ny tenenany fanahy masina? Aleo Andriamanitra ny mamoaka ny heviny ny amin'izany. Aza mba mahimaika any amin'ny mpaminany fa tsy fantatrao izy sandoka. Ary zany natonga ny Jaona apôstôly tena hiteny mihitsy amin'reto antikristy mpisandoka mpanohitra an' Jesosy raha marina hoe izaho toetra ho izy ny fanahy rehetra raha avy amin'Andriamanitra na tsy avy amin'Andriamanitra. Fa misy misandoka ary misandoka dia hoe samy hiteny amin'ny anaran'ilay marina izy, ilay masina izy dia Jesosy Kristy avy Nazareta nefa fanahy sandoka no ao aminy. Manana ny endriky ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra tokoa ny olona tahaka izany kanefa manda heriny izy ny soratra masina. Ina ny heriny? Dia ny heriny filasany tsara ny Kristy mahatonga famonjena, dia ny fiandrianan'Andriamanitra sy ny fanapahan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fahefany rehetra dia mandara an' Jesosy izy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra tonga famonjena sy amin'ny toetra fahasoavana ho antsika. Manaraka izany milaza fa mitoro ny fanjakan'Andriamanitra nefa hoy Paoly tena fahavalo mihazo fijalian'i Jesosy Kristy dia asoasony ny filana maro samihafa. Dia indraindray ny fieremana maro samihafa hoe zany mahatafita, zany azona fiadana, zany ny tena izy, zany ka olombelona ianao. Inona moso azon'ny olona raha azo zao rehetra zao nefa very ny fanahy ny tenin'Andriamanitra. Raha izany dia hitsinja fahasimbana izy. Tahaka izany tokoa dia henatra zay nataony voninahitra ary ny kibony ataony Andriamanitra hoy Paoly zany hoe zavatra mora lolevina ihany. Ireny ao anivon'ny fiainan'ny fiangonana dia mitondra fakamangidy dia mpaminany sandoka ty dia mpampikirotana izy dia mpandoto ny fon'ny olon'Andriamanitra izy. Zay ny zavatra hita ary zay ny tsy maintsy andriganan'Andriamanitra azy satria tsy zakan'Andriamanitra ny fisolokiana ny anarany. Mampalahelo izao ny olona zay mamevahana reny mpaminany sandoka reny. Dia ahoana mahatonga an'izany satria tojady matanjaka izy. Tapasairana izy ary tsy hitan'izay hoe lalana atafavoany satria tsy marefa zany tsara marina izy. Ary miaraka amin'izay dia tsy manana finoana maro na tsy miorona amin'ny finoana izy. Dia okaitsin'izay koa dia zao misy ny tiahitraitra ka rehefa toriana teny fahamarinana izy dia mampangididiny sofiny zany ny tenin'Andriamanitra. Dia mitady fampianarana sy mpampianatra tokoa izy araka ny filany dia mora mively ho amin'ny anganongano. Ka ny filazantsara ny Jesosy Kristy, ny Baiboly tenin'Andriamanitra soratra masina tsy mba anganongano fa teny fahamarinana. Tonga an' Jesosy angataka amin'ireny hoe raha eo manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Rehefa tsy miorona amin'ny fitiavana ny fahamarinana ny olona dia sarotra io satria tsy ngevahevy izy dia miemotra vetivety dia mora malazo ny finoana tahaka an'ilay raha fafianka nefa zao voafafy teo ambonin'ny vatolampy vetivety izy ny trepona zany hoe nanilo kanjo tsy misy amakany dia nanjary nalazo raha vao tonga ny hainandro. Ina moa ny hainandro? Dia ny firanatoetra zany. Ka ny olona manao toy izany dia tsy mety tafahorona tokoa fa mirorosaina mandrakariva. Atopatopa ny aliny rano revi-mpampianarana maro samihafa izy tsy mahafantatra akory zay tena miizy tsy izy marina sy ny tsy marina. Fa toy ny sampoka eletiny rindrano zay tondrany azy zany hoe lasa ny fivoliana sy ny fahaverezana lavitra an'Andriamanitra ary tafasaraka amin'Andriamanitra. Dia misy koa ireo mitady famantarana sy fakakana samihafa zany dia ny zavatra iainantsika hitantsika amin'ny ankehitriny teny. Dia zany hoe verina fa hoe tena avy amin'Andriamanitra ary dia avelan'Andriamanitra reny mpaminany sandoka reny na mpimasy izy na ombiaksa nao famantarana tahaka ny tamin'ny andro ny Farao. Ambona roa izy fa nao fahagagana lehibe izy famantarana ka na ny olom-boafitsy ary raha vao atao dia tana. Zany hoe rehefa tsy miambona ary tsy mandinika tsara mety ho tratra ianao. Saingy tokony fantatry ny olona fa misy tambiny zay iverin'ny olo fahasoavana ka raisiny ivelan'Andriamanitra dia avy amin'ny devoly zay manompo azy dia ny fanahinao zay nataony takaliny. Fa naoviana ny devoly tsy any mianizaniza ninona raha tsy misy tambiny ary tambiny lavidy dia ny averin'ny fanahinao satria efa very izy. Ny fikendreny dia ny fahaverezan'ny fanahin'ny olona dia izy tafasaraka amin'Andriamanitra very amin'ity lova masina hoe mandova ny fanjakam-pahasoavana mandrakizay. Eo raha teo araka ny teny Jesosy eto nitabataba sy korotana na tsy fisian'ny fandriampahalemana ao no ny tompo eto andre tsy filazana ady ianareo izy tandrema aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga zany
nefa tsy mbola tonga ny farany fa isy firenena itsangana mety firenena, isy fanjakana itsangana mety fanjakana, isy mosary sy orohorontany amin'ny tany samihafa ary hita zany amin'ny andro ankehitriny tsy ampoipoizinao dia iny no hita ary miverina matetika zany rehetra zany no fiandohan'ny fahorena lalazay ny ten'Andriamanitra hoe fararin'ny mpiterahambaovao zany hoe fanomanana Andriamanitra ny olona hitady azy ariditra amin'ny fanjakana mandrakizay dia tanteraka tokoa indrisy zany fahazanto zany ankehitriny alina ny zavatra miseho amin'ny ty hoe ady sany anto mahatonga ny ady ino no ty hoe ady mahatonga ny ady tahakany hoe lehibe voalohany ady lehibe faharoa asaka aloha raha isy ny fahatelo fa zao misy ny filana avaizany ady ho Jakobo avy amin'ny filana ny nofinareo dia io no mahatonga an'ireo firenendehibe indrindra hifaninana mikatsaka ny arena kibon'ny tany amin'ireo firenena zay manana an'izany katsaka vatsy solika indrindrandrindra akora ny zavatra sy arena maro samihafa dia miady izy dia miaraka amin'izany koa na dia misampyray firenena azy dia inao nataony dia mifamely tahaka ny valalakaron mba handrombaka ny arena zay misy eo amin'ny taniny ka ny vokatra zany amin'izay mpiaramonina dia aya mandrakariva taintainana mandrakariva satria tsy misy ny fahamarinana maizina tokoa ny tany ary feno aizina ny firenena tsy misy tahotra an'Andriamanitra manjaka ny fitiavan-tena loharan'ny ady zany ary manaraka izay dia ny faninjena hoy Jesosy tsy maintsy lazaintsika zany ny fanomerana ny mino fanomerana ny marina fanomerana zay manao sitrapon'Andriamanitra kizika vetivety atolona amin'ny fahorinareo izy io vonoiny hoaran'ny firenena rehetra nareo ny anarako dia ny fasivo zany dia atateraka ny teny efa volazan'ny tompo any amin'ny Jaona toko 10:10 hoe raha alan'izao tontolo zao ianareo dia aoko fantatrareo fa zaho efa ala no visy talohonareo raha naman'izao tontolo zao nareo dia ho tiany azy zao tontolo zao fa satria tsy naman'izao tontolo zao ianareo fa zaho efa mifidy anareo tamin'izao tontolo zao zany hoe nanavaka anareo dia halan'izao tontolo zao ianareo ny 9:7 dia tsarovo ny teny zay nolazaiko taminareo hoe ny mpanompo tsy lehibe no ny tompony izy raha nanenjika izy dia nanenjika anareo koa raha nitandrona ny teniko izy dia hitandrona ny anareo koa zay le hoe mahareta amin'ny finoana mifahara satria amin'ny finoana kosa no andresinareo ary ianareo zay avy amin'Andriamanitra hoy Jaona ka mitoetra ho aminy efa naharesy ireny satria lehibe zay ao aminareo no zay ao amin'ny zao tontolo zao ka tsy atao ampiferinainanao ninona fitsapana ninona sakana minona mety fitenenana ratsy anao no ny finoanao an' Jesosy ny fanaranao azy tsy any fa atao vomendrika ny voninahitran'Andriamanitra ianao zay natao aminao ry Petera raha nikapohana dia afaly izy rehefa avy eo dia mba adala ny kapohana koa vedio fa tsy nikapohany nahafaly azy fa nikapohana nohony amin'ny azo fijalian'i Jesosy satria nanaotry nohony handresy izy ary ninona mety ady atrehintsika na fitsapana za toetra azo zany le kapoko Andriamanitra ty dia efa voazona ny finoana dia milazany hoe fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa zay tian'Andriamanitra zany hoe hanehoan'Andriamanitra ny fahasoavany aminao dia ny famonjeny aminao ny afantaranao bebe koa fitiavany fa tsy ny amin'ny mora ihany afantaranao azy na amin'ny malalaka ihany no ahitanao amin'ny fitiavany fao anatin'ny tery sarotra indrindra satria miasa izy ka tsy misy mahasakana atonga fahasoavanao anao hita arak'izay ny ampiandro amin'ny fiamorany ity fa misy ny fialana amin'ny finoana sy ny hoe tahotra an'Andriamanitra dia feheziny amin'ny 10 zany andro zany ozy izy ho tavitohina ny maro zay no hita eo aminy fampiampanga sy fankala izy hoe tavitohana dia hoe lavo izy na resy izy mively lalana satria ratsy ny asan'ny olona dia ny fanamarina tena no entiny miaro ny tenany dia tsy misalasala tokoa izy miteny ratsy ny hafa ny fehiny zany raha lazaintsika dia hoe tsy mahatandrina na mahazona ny tenin'Andriamanitra intsony no ny abeny tsy fankatoavan-dalàna dia iamangatsika ny fitiavany maro dikany hoe mihemotra izy dia tsy fantany fa ny fiemorana dia zava-doza satria fialana amin'ilay loharano fahasoavana fampianarana nataontsika riavako andraisana ny hevitr'Andriamanitra tsaroa fanonteny rehetra zay omen'ny tompo atsika mety hanana endrika fampitandremana sy fananarana azy dia ho fampaherezana antsika indrindra miatrika ny atao hoe ny andro ny fahoriana mialohan'ny atongavan'i Jesosy manahoana ny fihetsik'olona miatrika ty hoe andro mpioriana ity dia tsorona fa ny maro indrindra zay tsy mitoetra amin'ny finoana dia tsy mahazaka izy tsy zakany zany hoe fitsapana tsy zakany zany hoe zantoetra
Ary amin'ny fomba maro samihafa moa misehony zany tsy fahazakan'izany vao tselitsika dia nyresaka amin'ny ataony hoe fatrotrano saina na hoe stress zany na fahoriam-po na atao hoe dépression zany ka raha fintenina izy dia misy ny areti-saina, misy ny areti-po, misy ny areti-panahy ary mianaka izy zany zay no hita aminy fa soratra hoe izy fahorian'ny firenena hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny fahaverezan-kevitra ny firondrono ranomasina ny fanonjany dia ny fiainana io aroarina amin'ny ranomasina lehibe ka horeraka ny fonon'olona noho ny fahatahorana sy ny fiandrasany zay zavatra ho tonga ambonin'ny tany inandray nisy rampitso dia mitebiteby lalina io dia miororo satria tsy fantany ny hevitr'Andriamanitra lanitra raha ty ozongozonina ina moa ny dikan'izany manina moa izy ty tompo tsy mba apetraka eo am'izao ianao laza hoe fiadanao nay tsy a ozongozonina mba handary sy olevina zay natao olevina zay azo ampirorona hoy ny teny tamin'ny Hebreo ary mba hitoetra sy hitoetra tsara kosa ny tsy azo ampirorona dia ny fanjakan'ny fahasoavan'Andriamanitra mandrak'izay zay raisina amin'ny finoana zay maharitra sy mahampetra azo antoka ny fitondran'Andriamanitra tsy tapidalakaly izy sanatria ary izy ny tena tompo hatramin'ny voalohany dia efa fantany farany ary izy no alpha sy omega zany hoe fiandohana sy fiafaran'ny zavatra rehetra ny andro iainantsika inona loatra moa ty andro ity tsy ny eto ny firenena ihany fa manerana azy tontolo zao dia hoy ny mpanompon'Andriamanitra anankiray hoe andro fikapohan'Andriamanitra izy andro famaizan'Andriamanitra izy tsy hoe ny anarina ny olona sanatria tsy fahafatesana no anton'izany fa famerenana ny olona mba ho sitrana amin'ny fivadiany amin'Andriamanitra ary rehefa zany rehefa sitrana izy dia atao hoe zanaka mandova ny fahasoavan'Andriamanitra andro zay fitaoman'Andriamanitra ny olona rehetra mba hibebaka hiala amin'ny ratsy fanaony satria minitsy mijery andro ny tsy fahalalana tokoa ny tompo fa ankehitriny izy dia mandidiny olona rehetra hibebaka filazany Zefania azy fe izay dia hoe andro fahatezerana zany andro zany izy andro fahoriana andro fahalelovana andro fandravana sy fanafoanana andro maizina sy manjombona andro mandraona sy maisim-pinto Zefania toko voalohany io andiny fa 5:10 fa keo ny toko manontolo hitantsika ny contexte fa zany no andro ny firenena zay niara tamin'Andriamanitra dia lasa maizina izy dia andro ny fitomaniny zany andro mpioriny zany dia hoe ny soratra masina araky ny volaza amin'ny 1:20 amin'ny toko fa 1:20 raha tsy noafoezina zany andro zany hoy izy dia tsy nisy nofovonjena fa noho ny olom-boafity dia ho afoezina zany andro zany ina ny hevitra zany teny zany ilaza zany fa manana anjara zo sy adidy anao talao tsy hoan'ny tena anao sy ny ankonanao any satria raha mino anao dia vonjena anao sy ny ankonanao fa ho an'ny tany sy ny firenenao fa rehefa mangina ny mpisoron'i Jehovah Andriamanitra dia mikatona ny lanitra ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famorambony ary dia mangetana ny tany eo ny sasany hoe zany angeny mahazo ny firenentsika raha mba mahatsoro ny olon'Andriamanitra ny fahamarinan'Andriamanitra raha mitsangana tokoa le fiangonan'Andriamanitra lay masina tsy misy fiketronana andro ny fahamarinana ary fahazavana n'izao tontolo zao fanasana eo amin'ny tany efa ela ny ringana ny asany maizina zao fitiavatena miompampana ary mahamenatra n'izao tontolo zao zany sisany Madagasikara sy malagasy be satria maizina izy tsy miposaka ary tsy tiany aposaka eo amin'ny fahamarinan'Andriamanitra dia misy fihetsika samihafa tokoa ny amin'ny ty hoe fiandrenana ny fotoana farany satria antongotra ny verenan'ny tompo misy moa isaoran'Andriamanitra dia mahafahatra izy mivavaka dia miezaka miazona amin'ny finoana izy dia mifofotra izy manao ny asan'Andriamanitra tahaka ny Noa fa izay na ny oesion'ny olona aza dia mbona mifofotra teo any misy kosa eo kaikin'izay indrisy ny manaridi zay natao misy te hiatrika an'izany hoe fahoriana manjo dia inao natao mitolo-batana izy amin'ny fanarana po samihafa satria ho avy any ny farany ho izy ka dia andeha isika inona isotro ary ny ten'Andriamanitra lalina moa izy dia mampanatitra omeotoka ho izy zay fofaty tahaka ny olona le hoe efa hovonoana dia omena azy daholo ny sakafo rehetrarehetra zay tiany nefa afaka tsy hoely eo izy da vetrany dia mandalo amin'ny fizy elektrika izy na tsombona-poizina mahery izy fofaty omeny toka zay fofaty olo izy dia meodivay ho an'izay malahelo ho azo ny fangidi-panahy aoka isotro izy manadinoa ny alahelo no ary tsy atsarovany fahoriantsony fa tahaka ny tamin'ny andro Noa izy toy izany keo amin'ny andron'ny zanak'olona ninana izy tsotro izy makabaty izy avoaka-pakariny izy mandra-piaviny ny andro zay nidirany ho ato amin'ny samby fiara tonga ny safodrano inona ny vokany ringana izy rehetra tahaka n'izay keo ny tamin'ny androny loha mba tsy haringana azy rehetra ino nataon'ny tompo manavaka izy
dia ho hitanareo izy ny tsy fitovin'ny marina sy ny meloka, ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Ary eto zany dia hoe ho hitanareo ny tsy fitovin'ny mino sy ny tsy mino, na marina koa ny fitovin'ny miazona ny finoana sy ny tsy miazona ny finoana na miemotra zany. Sarotra io. Rehefa nandray ny osotra masina ny olona ka miemotra dia mampalahelo satria miala eo le voninahitra izay men'Andriamanitra azy. Miala eo, zay manahirana aminy. Sy ny tompony te hanala fa izy miala aminy. Dia misy ny teny fampitandremana ary koa mampahery antsika. Izay manao azy rehefa mijoro iny soratra masina aoka izy tandrona fandraho lavo. Didinimo ny tenanareo raha mitoetra amin'ny finoanareo na tsy hoy Paoly, za mitoetra mihitsy ny tenanareo. Zaho hoy Paoly tsy toy ny efa nahazo fahady. Zay ny zava-doza amin'izy ity rehefa zatra loatra na mihevitra ny tena fa hoe niady efa vita fa tsara pasiporo amin'Andriamanitra miandro ny fotoanany fotsiny ando vaky ny fiainana mandrakizay sarotra izany. Fa ny famorampon'Andriamanitra dia avory ny isan'andro isan'andro ary ny inoko sy ny andraisiko ny famorampon'Andriamanitra koa dia isan'andro isan'ora amin'ny alalan'ny fibebana sy ny finoana. Dia mampahery antsika ny ten'Andriamanitra mifaharariavako aoka rehetra ny jironareo izy. Andrandrao ny lohanareo fefakaiky ny fanafotananareo ary ny orena tsara aza miova mahareta amin'ny finoana fa izay maharitra hatramin'ny farany novonjeny izy. Inona toy hatramin'ny farany ity dia manombo ny farany iainan'ny olona eto an-tany moa zany. Raha maty eo amin'ny tompo izy dia hoe sambatra izay maty eo amin'ny tompo tsara n'indry zany. Fa milaza ihany koa fa zao misy fetra riavako raha voafetra ny fotoanan'ny fiaretantsika amin'ny fizahana toetra. Ka tsy tokony hankivy antsika. Maharitra hatramin'ny farany novonjena. Andriamanitra tsy maka fanahy olona. Ary raha misy aza fakapanaho izy, misy lalana izay ataony. Ary raha misy aza ny fitsapana dia misy fetra izay ataony. Fa tsy tiany mampahory ny olona. Mananatra izy dia mananatra tokoa. Ary amin'ny fananarany iny dia tsy manao mihoatra ho izay zakatsika. Ary arak'izany, tsy liaina ny olona miazona ny finoana. Nefa matoky kosa fa mahery izy eny manoatra ny mpandresy amin'ny alalan'ilay dia azy zay tompony finoana sady mpanorona azy izy mpanefa azy. Ary zay no mahatonga an' Jesosy ilaza amin'ny andiny fefatra ambin'ny folo farany vakitsika hoe hotoriana amin'izao tontolo zao ity filazany tsara ny fanjakany ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra ho tonga ny farany inonambarany zany. Misaotra ny tompo fa tsy mbola mangina ny feony, tsy maty ny feon'Andriamanitra fa mbola miteny mandrakarivo hoe avia miverena dia ositraniko ianao amin'ny fiodinana, ositraniko amin'ny fahontanao, ho rava ny hevitra rehetra mba azonao miditra amin'ny fanjakany lanitra mandova azo zanaka tokoa. Ho avy Jesosy. Ary rehefa tonga sahady izy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra toy izao mampitandrina antsika nefa mampahery antsika. Arak'izay izay mino dia aoka mbola hino ihany izy. Izay manompo an'Andriamanitra aoka mbola hanompo an'Andriamanitra ihany izy. Fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo ny soratra masina dia ny finoanareo zany. Aza atao hoe le asa tia fa ny finoana aloha zany satria ady io. Tena hoe ady ny finoana dia ny finoanareo ary miaraka amin'izany fanompona. Ny finoana no mety maharesy zao tontolo zao. Raiso amin'ny finoana io tenin' Jesosy hoe izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena satria tompony ny finoana izy ary tompony famonjena. Ary rehefa zany dia anao izy satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana dia ny faharetana amin'ny finoana ianao iza kosa hiaro anao voavonjy amin'ny andro fakapanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo zao ho fizaham-toetra izay monina ambonin'ny tany. Ahatonga fiadanana sy hatanteraka fahasoavana amin'ny fahasoavana mandrakizay ho antsika ny tenin'Andriamanitra. Ivavaka isika. Misaotra anao mideranao mame voninahitra anao ny olom-boafidinao. Sarobidy aminao ny olom-boafidinao Jesosy. Ary zany no ananaranao azy satria ny zanakatiana no anarina dia ny ampahafantarany lalan'ny fahamarinana ny antsina izay diso mba hizorany amin'ny lalan'ny fiainana ka tsisy amilovily na hamotraka anay na hanakana ny amin'izany. Fa nataony zanaka mandova, tsy mandova loza sanatria fa mandova fitahina, mandova fiadanana, mandova ny fanjakam-pahasoavanao mandrakizay. Zany no zanaka n'Andriamanitra izay ireharehanao satria antsoinao izy dia no hamarinanao izy dia antafinao ny voninahitra ao izy hoe zanako ianao efa nifidy anao ao ahy ianao. Tanterao aminay tsirairay avy zany raha atao voam-piaratananao mandrakariva tokoa ny fonay, ny fiainanay manontolo mba azonao mandray ny entanay, mba azonao manadio ny fonay
dia adio ny fonay ahitanao mandraka rehefa manasika anay manotrona anay ary mametoko hoe fiadarana manao fa tsy avoy na asaraka anay ianao zay tompony finoanay no mampaharitra azy amin'ny herinao tsy to dia ny famoram-pon'Andriamanitra zay tsy mahavoy na mahasaraka anay mba hazonay miteny tsy ny ankehitriny ihany fa ny hoavy rehetrako tahaka ny Paoly ny apôstôly miteny hoe ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao aho. Ho voninahitry'Andriamanitra amin'ny anaranao ry Jesosy. Amen.